Sedram-pitia hafakely, sombintantara ny soratra-ny Ny Herimar. Rirenina ny andro tamin'izay ary naty vaifarana ny taom-pianarana moa ny fotoam-pialan'ny sasatra koa tamy. Indray marain'izay ity tovolahy iray mba nanantena hiano-kafaliana tamin'ity tovovavy tsy fantatra anarany izay nambabo ny fony sy nandreraka ny fanahiny. Sahiran-tsaina ery izy raha nibanjiny izato mpikandra vehivavy, ny volony somary valanary no mandrakotra ny sorony anankiroa. Tsy nisalasala izy fa nanatonazy avy hatrany ka niarahaba. Salamy ianao Andriamatoa, hoy ilay tovovavy namaly azy tamin'ny peo malefaka sy maty eo ity. Velim-panantenana sahady tovolahy ka niteny mangina tao ambony hoe sambatra loatra aho raha miaraka aminao. Dia nanomboka nampiresaka teo izy ka nanontany hoe aiza moa ianao mody ry tovovavy? Any am-pitankely, hoy izy namaly azy tamin'ny tsarantsika. Mety ve raha anteriko ianao rehefa mody? Hoy ity tovolahy namaly azy. Aleo amin'ny manaraka ka, hoy ity tovovavy namaly azy sady mibanjina azy fatratra. Vao maika nanampy ny fanantenana izany valitenitra vehivavy izany ka nanontany ny anarany izy. Onja no anarako, mbola mianatra aho, ary ny anao tompoko mba iza? Hoy ilay tovovavy. Hery no anarako ary mbola mpianatra ihany koa. Toa hitovy ny tatolonkanga ary toa hotavaraka ny tia sy ny manina raha ny zava-misy notoniny. Tsy sahy namboraka ny fitiavany tamin'ny onja nefa hery fa nisalasala. Natahotra izy satria tsy zanak'olona mpitetika laisoa sy mpihinam-boatavy onja, nefa izy taranak'irony olona mpanao mofokatsaka sy mpanao koba mangahazo. Niezaka ny anambarany fitiavany hery nefa vonezi vonina ilaza izany. Indro tonga ifanja sandry ny onja, ny antso azy fa andeha hody. Ohatray ny alahelo ny hery, ny pitrapitra ny masony ary lasa ny voaramena ny tarehiny. Efa nandroso moa ny teknôlôjia tamin'izany ka naka ny laram-pinday ny onja izy. Mba omeo ny laharanao raha azonao atao, hoy izy tamin'ny peo tapatapaka sy ny kararataka ary angovotra. Tsy nisalasala tokoa nefa raha vehivavy nanome azy izany. Faly sahirana toy ny zanak'akoho no mpiasa potsim-bary ery hery nanoratra izany tao anatin'ny telefona ary nanomeny azy anionja ihany koa. Lasa izy mirahavavy ka hery sisa no nijoro teto ambotin'ilay sangakazon'ny jirama sady nanara-maso sady famindra ny onja izay nambam-pitazana. Lasa nody izy ary nividy fahana iantsoany any onja mba ahafahany milaza sy manambara ny entaentam-po amin-drasazavavy. Raha vao tonga tany an-trano izy dia niantso azy avy hatrany. Indrisy anefa ny nahazo azy fa toa tsisy mpandray ilay antsony. Namerina ny antso indroam-polo izy nefa toy izany ihany. Ary tamin'izy niantso tamin'ny fahaenina ambin'ny folony dia niteny tao amin'ny serasera-pifandraisana hoe ampetrao ny antsonao fa tsy tratra antso ny olona tsonao. Tsy lohan-tanety intsony ny alahelon'ny hery nefa tsy kivy izy fa mbola miantso ihany no nahariva ny andro. Angamba tsy nitsika tamin'ny ramasoany nandritra ny andro ary tahaka izany koa raha volana rehefa tonga ny alina. No hany ka toa izy pito sy toreo no nisavika azy.
nandefa someso izy rehefa avy eo nefa tsy misy mpamaly izany mandra-paneniny akoholahy maraina. Tsy hitany herintsony izay nataony ka nakaheritena izy hoe angamba mianatra lesona izy amin'izao satria manomana fanadinana. Dia lasa namonjy fandriana izy natory. Nihodina ny ora ka tonga ny maraina. Nisy SMS tonga tamin'ny findainy hery. Faly ery izy ary maimaika ny hamaky izany nefa tsy nisokafany avy hatrany ilay izy fa nivavaka izy aloha hoe Tompo, misaotra anao aho fa mivalianao ny hetaheta. Tsy ilay ankoholahy mpaneno isa maraina nefa no naneno tamin'ity indray mitoraka ity fa ilay akoho vavy mpanatody lava hany ka loza no nambarandra someso. Tsy someso avy tany amin'ny onja ilay izy fa tamin'ny olo-kafa ary amin'izay mbola avy tamin'ny lehilahy. Toy izao ary no vakiny. Tandremo ry sansao matimaty foana amin'ny ndra-tiana ary atsaharo dia nyzao ny fanadalanina ny fofom-badiko raha tsy teo faty alahy. Dia io ny izany. Nalemo azy hery ary namonjy ny fandriany moramora. Ny delira sy ny teny hoe tsy napoiziko, tena tsy napoiziko, tsy napoiziko. Izany no naverimberana. Teo ampandriana foana hery nandritry ny 3 volany fialan-tsasatra. Tsy natelina sakafo, ny tombo ny taolany no sady ny anlentika ny hodimasony. Napaonena ery ny nijery ty tovolahy izay nirizarija nefa taolana sisa ny tavela ary sambany vao nilalao afo nefa maisahady. Indray atoandro zay tokony ho teo amin'ny 12 ora sasany teo eo mbola teo mpandriana hery tamin'izany. Injay nisy feo nanako ny antso azy hoe mahereza matanjaka aza mety mpitiavana fandrainareo ambony no loharany-mpitiavana. Taitra izy raha nare izany ka niteny hoe Tompo, mitsy aho. Toa nanovany fiainany hery ilay trangan-javatra ny sy taminy ka nanapa-kevitra ny tsy hitiavevavy sy ny tsy hanambady intsony izy nefa tsy hanao piritra na religiozy mba ho fanajan'ny tompoandriamanitra sy ny mahisy azy fa kosa nijanona ho tokatena tanteraka. Izany sy izany ny tantara sy sedram-pitia nahazo an'ity lehilahy iray izay mbola 17 taona monja nefa tsy mba niany koa izany jiro ny fitiavan'olon-droa izany.